Sorantomindray izay raha mahita antsika rehetra amin'izao fotoana izao. Filazana alohan'ny andrenesantsika tenin'Andriamanitra dia noho ny anton-javatra maro samihafa moa izay fantatrintsika dia natao tokony amin'ny herin'ny androany ny batisa lehibe izay ataontsika sy fanoloran-jaza nefa dia hemotra amin'ny voalohan'ny volana janvier zany. Sady manao fifampiarabana tratran'ny taona antsika no manao fanoloran-jaza no manao batisa amin'ny janvier. Afaka miomana tsara ianao zany, afaka mivavaka mbola manana ray volana ary izay rehetra mbola tean'olo tena dia mitoy ihany fandraisana izay manolo tena ho amin'izany batisa lehibe zany. Isaka maraina izay dia mandray manomboka alarobia, isaka ny alarobia dia mandray eto amin'ity toerana ity izay izay anolo tena ho amin'izany batisa zany. Averiko indray amin'ny lovolana alahady lovolana janvier 2025 raha sitrapon'Andriamanitra ka velonaintsika dia amin'izay no atao batisa eto amin'ny faritra Analamanga hatrany Ankazobe, hatrany Njozorobe, hatrany Meritsetosika, hatrany Manjakandriana, hatrany Andramasina rehetrany dia miaraka manao batisa lehibe tsika. Taona vaovao, fiaina vaovao, rivotra vaovaon' Jesosy mamonjy miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Saotra ny tompontsika. Manaraka izany dia amin'ny herin'androany moa dia lovolana dia hoentsika mbavaka. Filazana manaraka dia isy fifadikanana lehibe. Averina indray isy fifadikanana lehibe izay anasana antsika rehetra alarobia sy alakamisy mba hitondrana mbavaka ny asan'Andriamanitra eto amin'ny foibe Akorondrano. Aizany aleloina reny amin'izany alarobia sy alakamisy fifadikanana lehibe izay anasanany zanak'Andriamanitra rehetra alohan'ny lovolana izay ahafahantsika mandray fanasan'ny tompo hitondrantsika mbavaka ny asan'Andriamanitra mba azahoan'Andriamanitra miasa eto amintsika. Aleloia, mafy be zany. Mahafinaritra mahita anareo tahiny tompo daholo. So raha ny pasteur Tovonkely avy any Andapantsika manao trano goavana. Tsika eto Akorondrano dia mandefa fanampiana vola be mihitsy makany amin'ny faritsy Majunga, makany amin'ny faritsy Toliara, tena manerana amin'ny Madagasikara. Ny any ampitan'ny ranomasina sy tsy nandefasantsika dia any amin'ny pasteur Tovonkely koa nandefasantsika vola be mba azahoana manampy izay miasa rehetra dia ampiana daholo. Dia raha Jesosy andray fampianarana ato amin'ny soratra masintsika amin'ity androany ity. Aleloia. Voatsela no nandraisantsika fampianarana teto ny amin'ilay hoe ny asan'ny fanahy dia mamono ny fahotana, mamono ny fahadisoana, mandevona ny fahadisoana ny asan'ny fanahy masina. Ary voatsela antsika no nandray fampianarana ny amin'ny kristianina ara-nofo sy ara-panahy izay rehetra manana ny fanan'Andriamanitra dia kristianina ara-panahy satria ny fanahy masina mitarika azy ao amin'ny fiainany rehetra. Androany indray tsika dia andray fampianarana momba ny fanahy masina ihany dia lohateny hoe ny fanahy masina no hoentin'Andriamanitra manangana izay maty. Aleloia. Na hoe fananganan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Engare mba be da be ny atsangana maty androany. Aleloia. Hoy Jesosy nefa nde milaza hoe mandehana sy trano marary, mandehana diovim-boka, mandehana avoainy dia amin'ny fahazadiny fanteniko Jesosy hoe atsangano ny maty. Tsy ny maty ara-nofo ihany zany fa ny maty ara-panahy koa dia mila atsangana lalatsana bavitra. Amen. Be da be no atsangana amin'ny maty androany. Tsy pasteur Raymond no anangana amin'ny maty na zay efatra amin'ny rahalahy no anangana amin'ny maty fa ny fanahy masina no anangana amin'ny maty ara-panahy rehetra androany. Aza matahotra vahin'ny fanahy masina ny zavatra rehetra. Ndao mamaky ten'Andriamanitra antsika amin'ny Ezekiel
Alleloia. Ezekiel tokoa fafito amin'ny telopolo manomboka amin'ny andininy voalohany. Ho vakina tsara tantara zany dia tsika rehetra manaraka ihany koa zany tantara izany. Ezekiel fito amin'ny telopolo manomboka amin'ny andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tao amiko ny tanan'i Jehovah ary ny fanahy no nitondran'i Jehovah nivoaka dia napetrany teo afovoan'ny lohatsafy taolanao ary nitondra nandehandeha teny amin'izy ireo izy ary indreo betsaka dia betsaka ireo teo amin'ny losa malalaka indreo maina dia maina ireo ary io Jehovah tamiko ry zanak'olona mo mety ho velona indray va reto taolany reto dia namaly hoe Jehovah Andriamanitra ianao no mahalala dia ho indray izy tamiko maminaniny amin'reto taolany reto ka ataovy aminy hoe ry taolamaina mihaino ny tenin'i Jehovah izao nolazain'i Jehovah Andriamanitra amin'reto taolany reto indro asiko fofinaina ianareo ka ho velona ary tsy kosatra ianareo ka mpanindriko nofo ary hosaronako nofo ianareo ary asiko fofinaina ianareo dia ho velona ianareo ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Alleloia. Vakina tonga dia amin'ny andininy fahafolo dia hoy izy tamiko Andriamanitra izany ry zanak'olona ireto taolany reto dia nitaranaka Israely rehetra indro izy manao hoe maina ny taolanay very ny fanantenanay rana aminay fogotra izay ko maminany ka ataovy aminy hoe izao no lazain'i Jehovah aminareo ido izao ry oloko ido izao ry oloko izao no anokatra amin'ny fahasanareo ary ampiakariko avy any amin'ny fahasanareo nareo ary hoentiko ho any amin'ny tanin'i Israely ka dia ho fantatrareo fa izao no Jehovah raha manokatra amin'ny fahasanareo aho ry oloko ka ampiakatra nareo avy amin'ny fahasanareo ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko dia ho velona ianareo ary ampidiko ary amponeko any amin'ny taninareo nareo ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah izay efa niteny sady atanteraka izany ho Jehovah. Amen. Amen. Mafy be. Teto amin'ity toeranyity dia azo raisina tsara tsaina fa nisy ady goavana izay natrehina miaramila be dia be tsy haiko niady tamin'ny Siriana ve sa niady tamin'ny Amalekita ve sa niady tamin'iza fa nisy ady goavana teo amin'ny loasa io ary dia resy teo reto zanak'Andriamanitra reto rehefa resy dia nohaniny vorona sy nohan'ny biby ty ny nofo rehetra fa taolana sisa no tavela teo resy ny fahavalo taolana maina fa tamin'ity androany ity tamin'ity toerana ity dia nentin'Andriamanitra ho eo amin'ity toerana losa izay nisy ady goavany ity Ezekiel mpaminany dia niteny Andriamanitra tamin'ny Ezekiel ry Ezekiel mpaminany mo ve mbola mety ho velona reto taolany reto taolana maina teo Ezekiel nilaza hoe tompo ianao no mahalala to tsy nanana finoana Ezekiel raha mba ohatra mantsy hoe ady voatsela ka mbola misy nofo ilay olona ady voatsela ka mbola mety misy fofinaina kely ny sasany dia atao ohatran'ny misy fanantenana ihany fa efa taona maro efa taona ela no nitrangan'ny ady ka mitondra fahafatesana ary efa maina tanteraka tsy misy hoditra tsy misy nofo tsy misy tsinay tsy isy folo tsy isy ninona intsony sarotra ihany mampino hoe mbola ho lasa olombelona ireo kanefa ry havana zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra no niady izay mitranga amintsika mitranga eo amin'ny fiainanao dia maty ny ara-pananao maina ianao noho ny zavatra olana maro samihafa dia mahatsapy ianao fa rerateraka
fandroanydray teo velomin'Andriamanitra ianao ho atsakan'Andriamanitra ianao omen'Andriamanitra fofona ianao zay maniry dia manao amaina daholo samy miteny hoe hain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra faranao maina zany hozy Andriamanitra tamin'ny Ezekiela hoe manomboa aminany ianao ohatrany raha nytiany lazany hoe Toriteny ianao lazay vo amin'ireo taolan'ireo hoe mbola afaka maniry hoditra nareo mbola afaka isinofinareo mbola afaka ho velona nareo mbola azo atao tsara manisy fofinaina aminareo ary tena nanomboka naminany Ezekiela nanomboka ny Toriteny Ezekiela saorana ny tompo fa rehefa nare ny Toriteny Ezekiela nareo teny etsiketsika ireo taolana ireo alleloia rehefa mare Toriteny etsika ry havana dia manomboka misy fihetsehana ny anatina ho any manomboka misy fanantenana velona ny anatina ho any amen ary tsy vitany hoe netsika fa mifanantokantona ny sasany efa lasa taritiny biby ty tery amin'ny 10 metatra fa miverina anatona ny namany ny sasany efa leto mivoromanidina teny ambony hazo fa nihitsana avitedy fanantokantona ny sasany efa nitaritarito amin'ny voalavo teny amin'ny vatolampo teny fa miverina teo amin'ny toerana fanantokantona dia lasa nisy arana be dia be teo amin'ilay loasana ry havana ohatrany hoe mampitahotra zany fenitaolana fanantokantona lohan'olona tanan'olona ratsatongotra felatongotra sy ny sisa rehetra feno teo amin'ny lohasaio ny Toriteny any Ezekiela ny toy ny aminany any Ezekiela isaoran'Andriamanitra fa niasa Andriamanitra ary dia nanomboka nisy nofo ireo taolan'ireo ny toy ihany Toriteny Ezekiela ny toy ihany faminaniany Ezekiela dia le nofo voarakotra hoditra tsy nitsahatra Ezekiela mbola nitoy ihany velona koa ny fanantenany fa mahizaka rehetra Andriamanitra ho anao zay maty fanano tenin'Andriamanitra androany any amelona anao ny Toriteny ka androany any amelona anao amen dia amen ry havana saorana ny tompo fa izao any voasarina hoditra tanteraka ireo ary tsy vitan'izany fa izao any nisy volo alleloia dia raha Jesosy ny amin'izany hoy andray Andriamanitra tamin'ny Ezekiela ry Ezekiela laza mitsahatra amin'ny Toriteny fa hovay indray ny Toriteninao mitoriny amin'ny fanahy masina mitoriny amin'ny fofinaina zay indray atao Toriteny dia nanomboka ny Toriteny indray Ezekiela Toriteny vaovao indray nataony Toriteny momba ny fanahy masina izy Toriteny momba ny fanahin'Andriamanitra izy hoy Jesosy ny mpandeha milaza hoe raisy ny fofinaina alleloia laza ny Toriteny Ezekiela momba ny fanahy masina momba ny fofinain'Andriamanitra momba ny fanahy masina tsy niala teo mihitsy ilay Toriteny saoran'Andriamanitra fa injany nisy rivotra nandeha ary dia zao nitsotsoka zany rivotra zany ary tena kany vavorin'ireo faty be da be reo ary nanomboka nihiratra amin'ny masony ny tena ny tanany ary nitsotra ny tongony ary dia nitsangana gaga Ezekiela fa miaramila be dia be teo amin'ilay lohaza amen ho atsangana ho miaramila an' Jesosy ndray tsika jiaby androany amen ely ianao tsy mandeha mitoriteny tsy mandeha mitory filazany tsara ohatran'ireny ianao reny mihitsiny hoe mararila tsy mba miaramila ianao fa mararila fa androany dia ho atsangana ianao ho lasa miaramila an' Jesosy ho lasa miaramila an'Andriamanitra ho lasa miaramila tsara dia raha Jesosy andao jerentsika fa inona moa no mahafaty ny fanahin'ny olona fakina aloha ny fakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Koritianina voalohany
fahatelo fahenina sao dia micro ny olona n'izany frère zavaty sao dia pile zavaty Toriteny voalohany faharoa azavady Toriteny faharoa toko fahatelo izay efa nanananay fa lay olovana koa ho mpanompo amin'ny fanjakana vaovao tsy amin'ny soratra nefa fa ny fanahy fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy no mahavelona. Alleluia. Ny fanahy no mahavelona. Dia raha Jesosy ry havana ny fanahin'Andriamanitra mahavelona anao. Alleluia. Ary izany fanahin'Andriamanitra izany no ilatsaka eto androany. Izany fanahin'Andriamanitra izany no hidina ao anatinao androany. Izany fanahin'Andriamanitra izany ameno anao androany. Dia nangana anao izany. Na dia Jesosy aza dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny fanahin'Andriamanitra nanangana an Jesosy. Dia raha Jesosy ny fahotana ry havana dia miteraka fahafatesana. Ao amin'ny Efesiana 4:1-2 dia hozy izy hoe ianareo izay efa maty ny fahotanareo tsy fifirany nofinareo. Ndao vakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Efesiana 4:1-2 ary efa novelomina ianareo izay maty ny fahotanareo sy mifahatosoanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fanaon'ny olona fanao izao tontolo izao araka mpanapaka amin'ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia fanahy izay miasa ankehitriny eo amin'ny zanaky ny tsy fankatoavana. Averiko le tapan'ilay 9 voalohany. Ary efa novelomina ianareo izay maty ny fahatosoanareo sy ny fahotanareo. Ny fahatosoana sy ny fahotana niteraka fahafatesana ara-panahy. Rehefa tenenina ny olona anankiray hoe rehefa tenenina ny fiangonana anankiray fiangonanareo raha ngaha dia fiangonana maty matezitra olona izany. Anefa ry havana misy ilay fiangonana maty. Raha ianao ny tenenina hoe ianao ty dia tena maty fanahy mihitsy dia tezitra ianao. Kanefa ao anatin'ny Baiboly misy izany hoe maty fanahy zany. Ry havana ny fahotana mahafaty ny fanahin'ny olona fa ny fanahin'Andriamanitra mahavelona ny fanahin'ny olona. Raha nisy maty fanahy ianao androany dia androany fotoana hananganana anao. Ho Jesosy milaza hoe izao ny fananganana maty sy fiainana. Zay rehetra velona ka mino ahy dia ho velona mandrakizay. Zay rehetra maty dia ho velona indraiky. Tsy fahafatesana ara-nofo akory lazain'i Jesosy amin'izany fa izao fahafatesana ara-panahy mihitsy. Hoy voalaza ny tenin'Andriamanitra ity zaza ity no voateny ho fandavona sy fananganana amin'ny Israely. Jesosy ry havana androany dia hanao fananganana lehibe eto amin'ity toerana ity. Ny olona izay miainao anatin'ny fankalana dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa olona miainao anaty fasana. Anaty inona hoe zavaty? Anaty fasana. Ndao vakintsika izany amin'ny Jaona voalohany 7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy 7:14. Fa fantatsika fa efa tafavindra ny ala tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainantsika satria tia ny rahalahy. Izay tsy tia ny rahalahy dia mitoetra ao anatin'ny fahafatesana. Raharaha zany. Izay rehetra tsy tia ny rahalahy dia mitoetra ao anaty fahafatesana. Izany hoe mitoetra ao anaty fasana. Raha misy tsy tia ny rahalahy, raha misy tsy tia ny rahavavy, raha misy tsy manam-pitiavana, tsy manam-pitiavana ny ankorana, tsy manam-pitiavana feno fankalana ao anaty dia mitoetra ao anaty fahafatesana izy. Izany hoe mitoetra ao anaty fasana izy
karaha ny tokantrano anankiray izay tsisy fifankatiavana dia karazana fasana zany tokantrano zany. Ny fiangonana tsisy fifankatiavana dia fasana zany fiangonana zany. Ny olona izay tsy manana fitiavana dia tahaka mitoetra ao anaty fasana zany, satria ny fahadisoany dia ny fankalana. Dia zaho manambara fa olona maty izy mety velona mandehandeha izy makany an-tsena, velona mandehandeha izy makany am-piangonana, mandehandeha izy makany am-piangonana, velona izy hita amin'ny maso, manana sofina, manana tongotra, manana tanana. Fa izao ny fanahy kosa dia maty, satria olona feno fankalana izy, olona feno tsy fitiavana izy. Anangana anao ny fanahy mas'Andriamanitra androany. Hiala avy ao anatin'ny fasana ho amin'ny fiainana ny anao ny anaran'i Jesosy. Aizany amena mafy be. Hain'Andriamanitra atao zany amin'ny alalan'ny fanahy masina ry havana. Ny lalàna ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona. Izaho maniran'izany mba hatsangano eny tanana. Hain'Andriamanitra atao anatin'ny fotsika eny zany. Lasa miala ao anatinao zany hoe fankalana zany. Lasa feno fitiavana ianao, lasa olona manam-pitiavana ianao. Fanahy masina mitondra an'izany. Fanahy masina no afaka manangana antsika. Hoy ten'Andriamanitra hoe izao no anokatra ny fasanareo, anokatra ny fasanareo ahoy Andriamanitra. Amokanareo avy any anatin'ny fasanareo ahoy Andriamanitra. Asiako fofinaina indray nareo. Ho asian'Andriamanitra fofinaina ianao androany. Anovanao tanteraka Andriamanitra. Tsisy afaka hitondra fifohazam-panahy raha tsy mifanahy masina ny ralatsana bavy. Tsisy afaka hitondra fifankatiavana raha tsy mifanahy masina ny ralatsana bavy. Ho ataon'Andriamanitra aminao an'izany. Tena mafy be Jesosy. Afaka manao lele mafy be venareo fideratsika an' Jesosy e. Ry havana, tonga eto anao, ho atsangana ianao. Ao anatin'ny Baiboly ihany koa dia ny olona izay miaina amin'ny fahafinaretana dia olona maty fahavelona. Timoty faharoa, Timoty voalohany, toko 5:1. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy zany. Timoty voalohany, toko 5:1. Tsika rehetra miara-mamaky azafady ho an'izay mitondra Baiboly. Timoty voalohany, toko 5:1. Isa 2:3 mafy be. Averiko ary. Fa izay vehivavy, apitrika na lehilahy koa izy, manara-po amin'ny fahafinaretana dia maty fahavelony. Mazava ve aloha sa tsy mazava zany? Izay manara-po amin'ny fahafinaretana. Inavy moa izany fahafinaretana zany? Le zavatra mahafinaritra ny nofo. Voalohany amin'izany fitsangatsangana dia mitondra fahafinaretana ho an'ny olona. Ao anatin'izany fisotrotoka mitondra fahafinaretana. Ho avy ny taona vaovao zao, mitondra ambian-tany ho sisiny olona. Spektakla hetseroa, miaina amin'ny fahafinaretana, maty fahavelona. Fahafinaretana amin'ny fokarongony, maty fahavelona. Fahafinaretana maro samihafa, filany nofo maro samihafa izay mitondra fahasambarana vetivety ihany, maty fahavelona. Ho atsangan'Andriamanitra ny ianao androany. Mampalahelo zany hoe maty fahavelona. Mba velona ihany ny vatany, mba velona ihany ny tenany, mba velona ihany ny ao anatin'ny kibony rehetra sy ny fony sy ny ao anatin'ny tratrany. Fa ilay fanahy maty, maty fanahy, satria miaina ao anatin'ny fahafinaretana. Ozy amatsy aminao hoe raha mitady fahafinaretana ihany ianao, manompo an'Andriamanitra ny tena misy ny fahasambarana maharitra mandrakizay. Alleluia. Fisotrotoka ve? Mandeha makany amin'ny fisotrotoka ianao, lany tokanao dia miverina indray ny atsainao. Fa mandehana mivavaka sy mifadianina, fa mitohy ny fahasambaranao sy ny fifalinao. Alleluia. Asio vira fideranao an-tranonao,
fa misy fifaliana ao anatin'izany ira fiderany zany. Fa kio baiboly fa misy fifaliana ao anatin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Raha ao anatin'ny olana eny aty-saina ianao mandehana mandohalika mivavaka fa fanahy masina me fifaliana ao anao, satria voalaza amin'ny baiboly hoe fa vokatra ny fanahy kosa dia fifaliana. Fa tsy hakafafinaretana amin'izao tontolo izao, hakafafinaretana amin'ny fijangatsangana, hakafafinaretana amin'ny filana maro samihafa. Ratsy ry havana zany hoe fato mandehandeha zany. Ny olona izay miaina amin'ny fafinaretana dia fato mandehandeha, fato makany am-pianarana, fato makany am-piangonana, fato makany an-tsena, fato makany am-piasana, fato mipetaka ao an-tany. Androany dia izao fanan'Andriamanitra no hanangana anao. Izay maniry an'izany dia manao amaina mafy be daholo. Ny fanan'Andriamanitra no hanangana anao. Za no hanokatra ny fahasanareo ry oloko. Alleloia. Jesosy hanokatra ny fahasanao androany. Hivoaka avy any am-pasana tahaka ny Lazarosy ianao androany. Hitsangana amin'ny maty ianao androany. Ho velona ny fanahy ianao androany. Iza mivonona hivavaka amin'ity androany ity. Iza mangetaheta ao anatin'izany Toriteny izany mba ho lasa velona ara-panahy e. Ny fahotana mamono fanahy. Arao ny tenin'Andriamanitra fa ny olona mpiverin-dalana ihany koa dia lazainy tenin'Andriamanitra fa maty fanahy. Iza mahafantatra ny tantaran'ilay zanak'Adala tsy angano eny tany, ilay zanak'Adala. Rehefa miverina ilay zanak'Adala dia ahoana ozy izy indray? I zanako teo izy efa very fa hita indray, ary rehefa maninona ka maninona indray. Nareo rehetra izay mahay, ity zanako teo izy efa very fa hita indray, ary efa maty fa velona indray. Zany hoe ny olona miverin-dalana zany dia sokajiany baiboly tahaka ninona maty. Raha mpiverin-dalana ianao zany tonga eto ka tsy mibebaka ianao, tsy manolo tena ho an'i Jesosy, dia maty ianao zany, maty fanahy ianao. Fa ny fotoana androany izay verenanao amin'Andriamanitra, hibebahanao, aloranao tena ho an'i Jesosy, dia hita aminao ny fanahy masina, dia hatsangana ho zanak'Andriamanitra indray ianao. Dia tsy zanak'Adala intsony ianao fa zanaka enty, tsy zanaka maty intsony fa zanaka velona amin'ny anaran'i Jesosy. Amainy zany. Ho fifaliana lehibe androany fa be da be ny hitsangana maty eto. Alleloia. Tsy le fitsangana maty mampitahotra akory. Nisy olona nitomany faty. Kanjo kay mbola tsy maty akory le maty dia efa neverina fa maty. Nitsangana tampoka le maty. Nitsoka indray zareo. Tokony mbo hoe faly rehefa nitsangana velona ihany tatato. Teteka lasa nitsoka indray zareo. Mampitahotra ny olona zany hoe olona nitsangana tamin'ny maty zany. Fa androany ny olona mitsangana amin'ny maty ara-panahy dia sy fifaliana lehibe eto androany. Atsia to amin'ny fahatany an-danitra. Anangana anao ny fanahin'Andriamanitra androany. Dia rao Jesosy mafy alleluia. Samy manao alleluia mafy be. Ry mpiverin-dalana aza manaiko anisan'ny sokajy maty fanahy ianao, fa mivere Andriamanitra. Elao ny dita, elao ny adalàna, elao ny toerana fiandrasako soa, dia miverena amin'Andriamanitra. Dia atsandratsiko ny tananao androany, dia mivavako ianao androany, dia latsaka aminao ny fanahy masina androany, dia tsy ho zanaka maty ianao fa zanaka velona. Inona nefa tombontsoanao ny amin'ny fiverenan-dalana? Raha maty ao anatin'ny fiverenan-dalana eo dia ho aiza ny fananao? Miandro ny fahaveresa mandrakizay, miandro ny afo be, miandro ny kankana tsy mety maty miandry anao. Olitra miandry anao anatin'ny afo be, fijaliana mandrakizay. Ho an'ny mpanota rehetra koa izay tsy mety manolo tena ho an'i Jesosy, tsy zakanao izay anatin'ny fahafatesany zany, tsy zakanao izay anatin'ny afo be zany.
fa rehefa tsy mety mibebaka, rehefa tsy mety manolo tena ho an' Jesosy dia milaza aminao very mandrakizay. Ry havana, androany mbola mandondony ambaravarany fonao Jesosy, ary irotsaka aminao ny fanahin'Andriamanitra. Atoloha roany Jesosy, velomy a Jesosy, ary tsao iamiko ny fananao masina, ary tsao iamiko ny herinao, velomy ao. Esory amiko ty tena fahafatesany ty, esory amiko zao toe-panahy maty zao, asa vela ho anabavy maty, asa vela ho rahalahy maty aho, fa ataovy zanak'Andriamanitra velo. Ny fanahin'Andriamanitra manalana ao anatin'ny fahafatesana. Dia raha Jesosy verina kely amin'ilay tantara teo aho, nentina Ezekela tao amin'ilay lohasaha feno taolana, reo ny zanak'Israely reo ny nanatrika ady reo, faneta tamin'ny ady, ngamba sendra be no vitsy, sendra ny ady mafana, tsy natohita fa maty ribaka teo amin'ny lohasaha. Nisy ady na tianao, fizantoeta ngamba, fakapanahy ngamba, ady mafy na tianao, arito fa maty fanahy ianao ankehitriny, tsy mavavaka intsony, tsy mavaky baiboly intsony, tsy teo aty am-piangonana intsony, miadikady mafy ianao, ary anisa miteny ianao androany hoe mahainao zany, kivy aho zany, tsisy fanantenana intsony aho zany, fa raha velona ny taolana maina fa izay dia mbola azo velominy ianao androany, mbola misy fanantenanany aminao, fa mila mangataka ny fanan'Andriamanitra ianao. Ry havana, maina zay, fogotra zay, tsisy fanantenana intsony, ao amin'Andriamanitra misy fanantenana aminao. Ny maty dia mbola azo veloma indray, ny fasana mbola azo sokafa indray. Firy aminareo mino fahin'Andriamanitra ataony zavatra rehetra, izy aminareo vonina hivavaka ngataka fanahy masina amin'ity androany ity, amangy anao ny fanahy masina, tena amangy anao ny fanahy masina, dia ho velona ny fanahinao androany. Dia raha Jesosy maizay fogotra ny fanantenanay, tsisy fanantenana ntsony mianaka, reraka ao zany, reraka ao, kivy ao zany. Dia hoy ny devoly-mantsy anao hoe mandehana amin'izay miverin-dalana, aza mivavaka any amin'ny Jesosy momontsony, aza mandehandeha any akoron-drano antsony. Dia hoy ny devoliny aminao hoe tena tsy sevitra ntsony aminao, fa mampanopin'Andriamanitra dia mbola azo veloma ny fananao, mbola misy fanantenanany aminao, mbola afaka ahery ianao, mbola afaka hatsanga miaramila ny Jesosy indray ianao. Amen. Ity toriteny androany ity dia ho an'ny tsirairay avy zay rotiky ny ady, potipotiky ny ady, tsisy fanantenana favaina. Ty toriteny androany ity teo anao. Eto Jesosy, lay Jesosy mpanao batisa amin'ny fanahy masina, lay Jesosy mpandatsaka afo avy any an-danitra dia ny afo ny fanahy masina, lay Jesosy mpameno amin'ny fanahy masina. Eto Jesosy, ary mbola tsy nampiakarina amin'ny fanahy masina ry havana, fa mbola eto amin'izao tontolo izao ny fanahy masina ry havana, afaka ho velona indray ianao. Firy aminareo mino an'izany toriteny zany azafady, firy aminareo mino an'izany, fa miala eto anao androany a, ho velombelona indray fanahinao, miala eto anao androany. Dia raha Jesosy alefaso ny faminaniana ry Ezekela, fa ao anatin'ny faminaniana ataonao i zavatra hitranga eo. Zany hoe mahatonga anay mitoriteny, tsy hoe mira fiderana fotsiny ty ampy, na hoe mivavaka fotsiny ty ampy, fa mila maminany, mila mitoriteny, satria velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra.
Zany eny mahatonga ray manentana ny olona hoe raha riva dia tongava mihainy toriteny. Ariva zao dia mbola toriteny. Ny toritenina eto dia toriteny velona mamelona anao. Samy mahatonga ray manentana ny olona ny alakamisy ny atalata ariva tongava mihainy toriteny. Fa ny toritenina eto dia etirem-bavaka mba hamelona anao. Ry Ezekely Toriteny. Aleloia. Tsy matahaka ny kabary ny toriteninay. Toriteninay tsy matahaka ny fananarany ray aman-dreny. Ny toriteninay tsy tahaka ny tonkira mpanao tonkira rehetra. Fa ny toriteninay dia avy amin'Andriamanitra. Velona sy mahery, mitondra fiovana amin'ny fiainan'ny olona. Aleloia. Toriteny Ezekely, ny toriteny Ezekely. Tsy fantatro hoe nandritra ny fahefakadiny ve sa nandritra ny atsasakadiny zany toriteny zany. Fa fahagagana no hitany Ezekely ny fanatona ny taolana. Ny fanatona ny taolana. Ny fanatona ny taolana. Aleloia. Ry hava malala, zava-dehibe ty androany ty. Isan'ny efa mahatsapa fa izao, efa mihetsiketsika sady any anatiny any, efa manendy azady ny herin'Andriamanitra. Isan'ny mahatsapa fa hoe efa voateny sady, ohatran'ny efa misy zavatra sady any anatiny any. Herin'ny tenin'Andriamanitra zany. Zany manambara fa misy fanantenanany aminao. Devoly io miteny hoe tsisy fanantenana tsony io, fa laingany devoly zany. Devoly mitady hampamoy fanao, dia mitady hiverin-dalana ianao. Laingany devoly zany. Fa zay androany dia milaza sy manambara paibe maso fa misy fanantenana ny taolana maina rehetra. Noho ny tenin'Andriamanitra. Saorana ny tompo naniry ngozatra, neveo naniry nofo. Amen. Dia rao Jesosy ny amin'izany. Neveo nosaromana hoditra, dia rao Jesosy ny amin'izany. Neveo nisy volo, dia rao Jesosy ny amin'izany. Mbola tsy olombelona. Tahaka ny tamin'ny andro ny Adama sy Eva, rehefa nanao ny Adama sy Eva Andriamanitra, dia zavatra hita aloha nofo. Fa Andriamanitra kosa nandefa fofinaina tamin'ny Adama. Iny le fanan'Andriamanitra ity, namelona ny Adama. Ho Jesosy averiko indray, raiso fofinaina. O ranabavy ao raiso fofinain'Andriamanitra. O rahalahy ao raiso fofinain'Andriamanitra androany. Iza mangetahetan'izany fofinain'Andriamanitra zany atsangany daolon'ny tany. Ho zay Andriamanitra tamin'ny Ezekely, toriny amin'ny fofinaina indray, toriny amin'ny fanahy masina indray. Tsy maintsy toriny eto foana amin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Angamba efa niezaka hiala tao anatin'ny fahotana ianao, nanao ezaka ianao, efa tamin'ny bona tamin'ny taona vaovao, fa tamin'izao mbola miletika foana ianao. Tsy mety afaka ao anaty fahotana sy faratsy, dia mbola maty sokajiny olona maty fanahy ianao hatramin'izao. Satria tamin'ny herin'ny tenanao dia tsy naresan'ilay fanahy ra, tsy mba naresan'ilay fanahy ny devoly ianao. Satria tamin'ny herin'ny tenanao fandroany menanao ny zava-miafa, dia fandraisanao ny fanahy masina, fandraisanao ny fanahin'Andriamanitra, firotsan'ilay famomezana an'Andriamanitra ny fofinaina. Dia aresy ilay fanahy ratsy ao anatinao, aresy ilay fanahy ny devoly ao anatinao, aresy ilay fanahy maisina ao anatinao, ary teo lasa olona vaovao amin'ny Jesosy ianao. Zay maniry dia manao amen jiaby. Ry hava malala, Andriamanitra Jesosy Kristy, hoy izy hoe ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Dikan'izany tsy olona maina tsony ianao, tsy olona reraka tsony ianao, tsy olona kivy tsony ianao, fa milatsaka amin'ny fanahy masina androany dia hery lehibe ho anao zany. Aleluia. Fanahy masina loharanoko, fototry ny fahombiazako,
miatoka ny fahavelomana naralo na ny arapana faendre sy mpanorotsaina paraza pidaridara mamto sy fareta sy faharetana fandese sy fisana sandratsika tanatsika tena fiainako anao fa nakoiana fana tsy aikory mbiaina ty siana oave mirerave rotra mamenony fo saina sy tena fiainako anao fana mafy be nakoiana fana tsy aikory mbiaina ty siana oave mirerave rotra mamenony fo saina sy amena mafy be zany alleluia injany nisy revotra nitovy tamin'ny andro ny famoronana mihitsy rehefa hitan'Andriamanitra fa voavolavolana tamin'ny manga io adama maty adama fotaka adama tsy mibetsika dia avy Andriamanitra dia nasisiny manitra fofonaina teo ny favorony adama niratra amin'ny masony alleluia alleluia egnany tsy ho adama maty sy ianao androany fa ho adama velona indray niratra amin'ny masony netsiketsika alohany ny tena ny tanany nanomboka nitsangana tsy kelikely izy ary indro olombelona tenao jesosy indro olombelona kristianina velona ara-panahy mpampianatra tsakolady velona ara-panahy mpitendry zava-maneno velona ara-panahy vistor tafers vistor akay velona ara-panahy pasteur velona ara-panahy tsika jiaby velona ara-panahy atsanga amin'ny fanahy masintsika androany alleluia tsangano entana zay mba maniry azany zay mba maniry azany rava androany dolo ny fahotana rehetra ny afo ny fanahy masy andevinazy tsofo ny fanahy masy indrapandeha rava lasa olona vaovao tsika rehetra raha tonga raha riva jesosy tafakarytsika amin'ny anarany jesosy amen miova androany tanteraka amin'ny fiainanao mpiverin-dalana io enao zay mbola mihina paraka mifokazigara androany zany dia tsofo ny fanahy masiny miova amin'ny fiainanao androany lay filan-dratsy ao anatinao eo hoe levina izany androany vokatry ny asa amin'ny fanahy masina ho kristianina velona ianao androany ary fiangonana jesosy mamonjy teo fiangonana velona fa tsy fiangonana maty hozy izy Andriamanitra tamin'ny Ezekely manomboa ianao mitory ny fanahy masina ny amin'ny fofonaina injany fa nisy rivotra be dia be ne zany miaramila zany jiavany miaramila be dia be ao andosa zany miaramila be dia be besy fofonaina fanahy masina niditra tamin'ny zay avy fanahy masina tsangana ny tetsiny tsangana ny tetsiny tsangana tery tsangana velona taona izy rehetra nagaga hotsy Ezekely fa izao indro a tafika marobe dia marobe ireo anangana tafika marobe eto androany Andriamanitra ho atsanganao tafiky ny fanahy masina ianao ho atsanganao tafiky ny Jesosy mamonjy ianao
ho atsangana Toriteny ianao, ho atsangana ho an'ity Madagasikara ity ianao, fa izao raisy mifanamaso. Aleo ravalo ny fahotana, aleo ravalo ny fahalemena, aleo ravalo ny asan'ny devolo rehetra hitsangana ianao rehefa avy eo ho lasa lehilahy matanjaka, ho lasa vehivavy matanjaka. Zay mino an'izany dia mahita ny voninahitry'Andriamanitra androany. Amen. Ary na dia niaretinao aiza dia ho sitran'androany. Ny olanao rehetra dia mivaly, zay rehetra matimaty rehetra any amin'ny fiainanao any dia velona daholo. Matetika anao miteny maty mama satria velo ny volanao, fa ho velona anao satria andeha tao ny rehetra amin'ny fiainanao. Inan'izao filatsahan'ny fanamasiny izao. Hoy ianao tena maty arendrakaka miandrenanary fa naninona rava ny asako, fa ho velona koa zany asanao zany androany. Dia raha Jesosy isy rivotra vaovao hitsoka ao fiainanao, iza mangetaheta an'izany mitsangana tolo zay mangetaheta an'izany diavana, tsangana tolo zay mangetaheta mba ho velomy fanahy masy androany, mba finain'androany, mba lasa miaramila tsara an' Jesosy. Ivavaka ho anareo zahay. Alleluia. Aza menatra fotoana mifananganana androany. Izay anao zany tsy tena maty tanteraka e, fa ohatran'ny marararitra ny fanahiko zany, fotoana mifananganana androany. Dia raha Jesosy manolo tena ho an'i Jesosy tsika mianakavy, tena ilaina manolo tena tsika ao anatin'ny zava-misy rehetra, ilaina manolo tena tsika ho an'i Jesosy androany ndrisany izy. Tena fiainako anao fanahy, tsy haiko ny tsy mananao, tsy haiko zany tsy esanao zany ny fiainako anao fanahy, mila anao aho. Ataontsika zany hira zany, fanahy masina loharano.